torak'izany ihany koa amin'ny ministera mpiazy ny taranja volleyball dia nanome tsodrano sy nanolotra lelavola ho an'ny ekipa pirenena malagasy sokajy laso vavy ihany koa ny avy eo amin'ny sekretera mpanjakana medidiny gendarmerie pirenena malagasy ny alatsilainy maraina teo ekipa pirenena malagasy izay nandeha niatrika ny lalaonosy atseminosy Maurice ihany koa ny tompona andraikitra avao amin'ny federasiona malagasy ny taranja volleyball moa dia nanome toky nitondra ny medaly volamena eto tanindrazana indray rehefa tsy nahazo izany atao anatin'ny andiany maromaro. Any vitsivitsy mialohan'ny anombohan'ny andeha amin'ny fafolo-ny lalaonosy izay aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina izay atao any Maurice ny 20 ka hatramin'ny 20 jolay avy izao dia efa anaty fanomanana farany avokoa ireo taranja andraisan'ny malagasy anjara isan'ireny ny ekipa pirenena malagasy taranja volleyball taorian'ny fandaminana nataon'ny fitondram-panjakana moa dia anozaraina ireo taranja andray anjara ireo ministera mandrafitra ny gouvernemanta. Ho an'ny taranja volleyball manokana dia ny sekretera mpanjakana medidiny gendarmerie pirenena no mpiay azy. Andrano maraina ary tetsy amin'ny toby General Ratsimandrava Andrefanambojanahary dia nahazo ny tsodrano avy amin'ny fianakaviam-ben'ny gendarmerie pirenena malagasy ny ekipa pirenena taranja volleyball asokajy lasovavy. Nisoltenany generaly Ravalomanina Richard sekretera mpanjakana medidiny gendarmerie pirenena tamin'izany moa ny generaly Rabe Ajaso ampandrindra kapobean'ny asa stratégique eo anivon'ny SEG. Ny SEG izay mbola lasa namitahiraka any ivelany. Tamin'ity fotoana ity no nanafaran'ny soltenan'ny ray aman-dreny mpiany mpilalao amin'ny tokony adivan'izy ireo mafy any an-tanin'olona any amin'ny fiarovana ny voninahim pirenena. Ankoatray dia notolorana famporisihana mitetina 10 tapitrisa ariary ny ekipa pirenena malagasy. Teo ihany koa ireo fitaovana nangatahan'izy ireo mba hoentina miatrika ny fifaninanana any Maurice. Marihana fa tsy voazao ny SEG no nanoana ny ekipa pirenena malagasy amin'ny fiatrehana ny lalaonosy fefa nisy ny tolotra sy ny fanohanana nataony nandritra ny fampivondronana voalohany. Ketsakilan'izay dia nisaotra sy nidera niezaka nataon'ny SEG ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja volley Andriamanantena Tahinanirina. Ateo mpamaranana dia ansolitenan'ny mpilalao sy ny ekipa teknika malagasy rehetra ionore Razafinjatovo mpanazatra ny ekipa pirenena lehilahy. Tamin'izany ihany koa mbola namerenany ny fisaorana ny SEG sy ny nanomezany toky amin'ny hitondrana ny medaly volamena mody eto tanindrazana. Izay ivona tokoa mantsy efa tao anatin'ny taona maromaro tsy nibatan'izany medaly volamena izany ny volleyball malagasy nandritra ny andiany fasivona tao tany La Réunion taona 2014 dia medaly volafotsy ny vehivavy raha medaly alimy kosa ny lehilahy. Ny lozay tany Seychelles ny taona 2014 dia larana fahadimy ny lehilahy raha larana fahatelo kosa ny vehivavy. Azo lazaina ho feno arak'izany ny fepetra hibatana ny larana voalohany ho an'ny ekipa pirenena malagasy taranja volleyball amin'ity andeha amin'ny fafolo lalaonosy ity raha ny fahitana ny fiaramiantan'ny federasiona sy ny SEG.